vavaksika tompo. Fa le misaotranao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao. Ianao nefa naniraka ny zanakao Jesosy Kristy. Izy ny misionera zany rahanao. Manatanteraka ny famonjena, manatanteraka ny fanavotana ny taranak'olombelona mpanota. Noho ny aminy dia tena misy heviny tokoa ny fiainanay. Noho ny aminy dia mahazo manana fanantenana zahay. Noho ny aminy dia misy zay hifaharanay amin'izao fiainana izao. Na dia toy ny zay mandalo aza ity fiainana ity. Dia mifahatra amin'ilay sy miova zahay dia ny zanakao Jesosy. Misaotranao zahay ry Jesosy Kristy Tompo, fa ianao koa ny maniraka ny fiangonana. Mba ho misioneranao ny fiangonana, mba ho irakao ny fiangonana. Maro ny tany zay mbola rakotraizina. Tsy azo tononona zany, hoe aiza sy aiza fa dia sady maizina no mazava ny tontolo misy anay Tompo. Ary ny fonay koa dia mizara tahaka an'izany. Vonjeo zahay, mila ny zanakao, mila anao Jesosy zahay mba hanazava, mba handrava ny aizina. Dia misaotra anao Tompo maniraka ny fiangonana, maniraka na Israely koa zay tafangona eto. Sy ivelan'izany zahay, sy afaka manantena fiangonana ivelan'izao zahay Tompo, fa zahay zay tafangona eto koa ny fiangonana. Izahay koa ny fiangonana amin'izay misy anay Tompo. Dia tahio ny teninao, mba ho entinay zany, mba hivelomanay zany, mba ho zaraina koa zany amin'izay ilanao azy Tompo. Misaotranao zahay Tompo fa ny fiangonana dia sy hoe manao programa fitoriana ny filazantsara, fa ny fiangonana misy ny programanao Tompo. Efa programanao ny fiangonana isa-toerana. Tahaka an'izany koa ity fiangonana eto amin'ity toerana ity. Dia miasa mahery aminy ianao, mampahere zaza ianao amin'ny teninao Tompo. Ianao ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'izao alahady faha 12 manaraka ny Trinité masina zao Tompo. Dia raha sika mahita zany, araka zay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina. Dia milioka toko faha 12. Lioka toko faha 12, andininy faha 5 ka hatramin'ny andininy faha 14. Lioka toko faha 12, andininy faha 5 ka hatramin'ny andininy faha 14. Rehefa raha mahita ary zany Tompo, dia mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ty fanoharana ity tamin'ny sasany zay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roalahy niakatra taoky an'izany tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitra ô, misaotranao aho, fa sy mba tahaka ny olona sasany zay manao ankeriny. Sy marina, zangazanga, na tahaka io mpamory hetra io azy. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandeha mandoa ny fahaforokarena amin'izay ananako rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa, ny zanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory. Fa ny teatratraka nanao hoe, Andriamanitra mamindraha fo amiko fanota. Lazaiko aminareo, zany lehilahy zany nidina tany an-tranony, efa no amarinina noho ny anankiray. Fa izay rehetra manandra-tena no ahitry, ary izay rehetra manetry tena kosa no asandratra. Ry Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Miakatra ho an'i Jerosalema
Jesosy Kristy tomposika mba amin'ireo mpianany zay manaraka azy andro manalina, ireo zay atao hoe apôstôly zany. Eny angalana dia nisy fariseo nanontany azy ny amin'ny andro zay hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanontaniana lehibe zany tompoko, oviana moa no ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Sotra mafonja ny valiteny nataon'i Jesosy Kristy tomposika. Nambarany fa efa tonga sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Sy misehoseho anefa ny fahatongavana. Indro ny fanjakan'Andriamanitra hoy Jesosy tamin'izy ireo, eo aminareo. Miara-monina aminareo zany fanjakan'Andriamanitra zany. Ao anatinareo hoy Jesosy zany fanjakan'Andriamanitra zany. Jesosy tenany zany fanjakan'Andriamanitra efa tonga sahady zany tompoko. Ny olo mino dia mandray zany fanjakan'Andriamanitra zany ao amin'ny tenin'ny Jesosy, ao amin'ny asan'i Jesosy, ao amin'ny famantarana zay asehony. Fa ny teny Jesosy zany moa manao ahoana? Ny teny Jesosy dia teny misy fahefana, ka manao arabaky teny zay lazainy. Rehefa milaza zavatra izy dia tanteraka arabaky teny zany. Taoriany zany dia niteny tamin'ny mpianatra Jesosy fa hiseho ny andro ny zanak'olona amin'ny andro sy fotoana sy ampoizin'izy ireo. Efa malaza tamin'izany fotoana zany ihany fa ho avy zany fotoana ny zanak'olona zany. Mbola ho resasika manaraka kely zany ny amin'ny zanak'olona sy ny fotoana zany. Ho tonga ho izy, ho tonga tapoka zany andro ny zanak'olona izany. Isy roa lahy hiray trano, hiray fandriana amin'ny alina. Ny anankiray ho raisiny, ny anankiray havela. Isy roa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisiny, ny anankiray havela. Farak' zany, ny andro ny zanak'olona zay resahana eto dia andro fisarana tompoko, andro fanavahana ny any zanak'olona sy ny sy azy. Ka hisy olona zay sy ho raisina havela, hisy kosa olona zay ho raisina hekena. Ao amin'ny Luka 7:20 mialoha kely ny titeny anjarasika ty no misy an'izany tompoko. Manohy zany teny fampiorenana nataony tamin'ny mpianany zany Jesosy Kristy tomposika eto, amin'ity teny zay anjarasika androany ty. Amin'ny alalan'ny fanoharana, amin'ny ilazany fa nisy roa lahy niakatra teo akanjany tepoly kivavaka. Ny anankiray natoko tena ho marina nefa namingavinga ny hafa. Fa ny anankiray kosa dia sy nety niandrandra ny lanitra akory, fa nety atratra nanao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko panota. Mialohan'izao sika dia nahita hoe lehilahy anankiroa zany ray fandriana amin'ny alina dia ny anankiray amin'ireo ho raisina, ny anankiray havela. Vehivavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina, ny anankiray havela. Eto kosa dia sy tahaka an'izany, fa zao ny anankiray zany natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Fa ny anankiray kosa dia sy nahasaha ny andrandrandranitra koa tena mamindrafo amiko mpanota. Misy itovitovizany ihany zany. Fa ito amin'ity teny zay anjarasika ity no ilazany Jesosy Kristy tompo tamin'ny mpianany zay nitenenany ny foto-zavatra, ny antony zavatra zay andraisana, zay ho raisina amin'ny androny zanak'olona.
inona kay no antony andraisana, inona ny fotsy zavatra andraisana, inona no antony zavatra andraisana zay ho raisina amin'ny androny zanak'olona, ka inona kosa no antony sy andraisana azy. Zay no resahan' Jesosy tomposika amin'ity teny zay anjaratsika ity. Ny antony zao fanoharana ataon' Jesosy Kristy zao dia tsy hafa fa fampiorenana ara-panahy ireo mpianany momba ny atao hoe androny zanak'olona. Ny androny zanak'olona zany dia iriny olomino zany, iriny olomino hiseho haingana dia haingana tsy hoela amin'ny fotoa sarotra zay diavana. Rehefa misy ohatra ny fanenjehana nonofoana na fotoa sarotra hafa momba ny aim-piangonana dia maniry hahita ny androny zanak'olona ny mpino, maniry hahita an' Jesosy zay miverina sy hoela. Toy ny fanenjehana ho isika dia rehefa ao anatin'ny fanenjehana dia betsaka ny olona tia hahita ny androny zanak'olona, ka dia haniry ihany hahita an'izany androny zanak'olona zany izy Jesosy nefa tsy ahita, tsy ahita. Mitaona ny mpianany Jesosy hiambina ty androny zanak'olona ty zany dia zavatra tonga tapoka izy ty, ka ny mpianany dia taony hiambina. Ny fiangonana koa zay mpianatry Jesosy ankehitriny dia tao amin'ny tompo hiambina, sy miambina amin'ny fijery nefa, sy miambina amin'ny fandrenesana nefa, fa miambina amin'ny fo sy ny fanahy. Ny toe-po sy ny toe-panahy no entina miambina, fa sy hoe ny fijery zavatra manodidina na hoe mifandrenesana zavatra manodidina. Anisan'ny vaovao sy mba hore amin'ny filazam-baovao ty andro zay isehoan'ny zanak'olona ity. Zany no zavatra zay ambara eto. Ka rehefa mandinika sika dia manao fampitahana kely ny amin'ny androny zanak'olona sy ny amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'izao fotoana zao. Rehefa vakina sy toriana ary ampianarina ny teny Jesosy amin'ny fiangonana, tonga ny fanjakan'Andriamanitra to. Amin'ny andravanandro sika zany no ahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny andro zanak'olona kosa dia amin'ny andro farany zany. Ny anankiray faharoa zany dia mbola nirasatsika, fa ny voalohany dia efa tonga sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa manatona ny latabatra sika handray ny tena mandrano Jesosy, mihaino ny tenin'Andriamanitra mivaky teny sy toriteny ary amin'ny fampianarana sika na fananarana koa, dia tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mifamatotra zany ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fisehoany androny zanak'olona. Sy azo sarahana izy roa. Ny fahatongavan'ny zanak'olona dia misy zay manomana azy, dia ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny andavanandro sika zany dia fiomana sika zany amin'ny hisehoan'i Jesosy lay zanak'olona. Io ny fiomana sika. Ny fiomanana zany dia sy inona fa ny fiainasika andavanandro. Eto amin'ity teny anjaratsika ity dia rehefa misy roa lahy. Izy roa lahy reo samy miomana handeha hiangona. Noho izany dia tsy andro zanak'olona akory zany, fa andro andavanandro. Miomana hiangona izy reo, handeha ho any am-piangonana izy reo mba hihaino ny tenin'Andriamanitra. Hitasika amin'izay zany fa ny tena fikendren'i Jesosy tokoa dia ny hanambara amin'ny mpianatra fa manao ahoana moa zany atao hoe andro zanak'olona zany. Kanefa eto dia amin'ny fomba nambarany azy dia ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra no ilazany azy aloha. Io no isehoany aloha. Raha tia hita ny androny zanak'olona isika dia zao mila mino, mila mihay ny tenin'Andriamanitra, mila mandray an' Jesosy, mila mino azy, mila matoky azy, mila miantehitra amin'ny teniny. Zay zany fifandraisany moa.
ka eto dia tsy tena mitovy amin'ny andro zanak'olona ity fanoharana anjarasika ity. Amin'ny andro zanak'olona dia zao hisy horaisina hisy avela, hisy hekena hisy lavina, olona samihafa. Fa eto kosa dia zao ny anankiray dia marina, matoky tena ho marina ka mamingavinga ny hafa. Fa ny anankiray kosa dia manana fiekepahotana ao anatiny ka manao mandravo koa amiko Andriamanitra ho fa falota. Iza no horaisina, iza no havela amin'izy ireo. Io ny fanontaniana mipetraka amintsika. Eto zany dia tsy olona anankiroa akory, tahaka ny lehilahy anankiroa zay iray fandriana amin'ny alina. Tsy olona anankiroa tahaka ny vehivavy miara-mitoto vary, fa toe-panahy anankiroa samy hafa. Toe-panahy samy hafa eto zany. Misy toe-panahy zay matoky tena ho marina nefa mamingavinga ny hafa. Saika zay ny toe-panahy ny olombelona mpanota rehetra. Tsy misy afaka amin'izany toko. Iza moa no afaka amin'izany? Toe-pony olombelona mpanota zany, toe-pony tenako zany, toe-pony tenanao koa zany, toe-pony olona tsirairay zany. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy mandainga. Ny tenin'Andriamanitra milaza, Andriamanitra tena ny mahita araka ny Salamo 4:10, fa tsy misy sara na dia iray azy. Eny an-danitra Andriamanitra hoe Salamo 4:10, mijery ny olombelona. Sao mba misy mahitana mitady an'Andriamanitra amin'izy ireo? Sao mba misy hendry amin'izy ireo? Sao mba misy sara amin'izy ireo? Rehefa nandinika Andriamanitra dia tsy misy sara na dia iray azy. Ka dia isika indrindra, ny taranak'olombelona mpanota indrindra no lazaina hoe manao ny tenany ho marina, matoky tena ho marina ka mamingavinga ny hafa. Sarona amin'ity teny anjarasika ity ny tantarany Kaina sy Abela. Kaina sy Abela nandeha niangona. Samy ho any am-piangonana izy roa lahy. Ny fanatitry Kaina no lavina, ny fanatitry Abela ny ekena. Fa nahoana ny lavina ny fanatitry Kaina, nahoana ny ekena ny fanatitry Abela? Io ny fanontaniana mipetraka. Tahaka an'izany hatresika amin'ity teny anjarasika ity tompoko. Ka dia tsy hafa fa ny tenako zany no aseho miharihary eto, ny tenanao no aseho miharihary eto. Isika tsirairay na kely na lehibe dia isika indrindra zany. Tandrify ny tenako zany, tandrify asika ny teny ny anankiray zay manao hoe matoky tena ka mamingavingany. Ahoana moa ny tenyny olona ity? Misaotranao ao Andriamanitra ho izy, fa tsy mba tahaky ny olona sasany. Misaotranao fa hafa noho ny olona zay mifanerasera amin'ny tenako ao andavanandro. Izy ireo dia mpandroba, izy ireo dia tsy marina, izy ireo dia mizangazanga. Zavatra tsy azon'ity olona ity dia zao: ny lalàna ny didin'Andriamanitra ny ka miray hiny. Rehefa tsy mahatanteraka ny anankiray ianao dia diso amin'izy rehetra. Fa tsy misy hoe rehefa mba misy didy folo zany ka tanteraka ao angamba ny telo amindreo dia hoe mba marimarina ihany zany. Rehefa mahatanteraky ny ena dia angamba mety mba salanisa zany, sy atompoko. Rehefa diso amin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra ka dia mpanota zany, tsy misy hevitra zany. Tapidalakaleha mahampanota ka tsy misy hevitra ho azy afa-tsy hoe ho very izy. Mombany fahatezeran'Andriamanitra izy. Iza mba afaka amintsika moa tompoko? Iza mba afaka amin'izany na dia iray azy? Eo anatrehan'izany dia Andriamanitra. Andriamanitra mahita fa tsy tafavoaka mihitsy ny taranak'olombelona mampanota azy. Naniraka ny anankiray izy. Naniraka ny anankiray izy. Handray ny otako, handray ny otanao, ny vesatra ny fahotany zao tontolo zao. Jesosy zany. Jesosy zany. Lehilahy atao hoe Zona, zay mpanao batisa zany, dia niaraka tamin'ny mpianany roa lahy ndray andro dia nahita Jesosy ary nahazo ny fanahy masina ka nitenena ny fanahy hoe io
io lehilahy misangasangana amoron-dranomasina io ny Jesosy, io ny zanak'Andriamanitra. Dia niteny tampianana izy nanao indro ny zanak'Andriamanitra. Eo mialoha zany amin'ny 1920 dia ilazana hoe indro ny zanak'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Mitondra ny fahotany zao tontolo zao ny zanak'Andriamanitra Jesosy zany. Sambatra anao tompoko. Sambatra sika fa ny fahotako no nentin' Jesosy. Ny fahotanao no nentin' Jesosy. Ny fahotany tenako no nentin' Jesosy. Ndraindray ny tenako manao hoe tsy hitako zay heloko, tsy hitako zay fahadisoako. Ndraindray sika tsirairay mety miteny an'izany. Mety tsy miloha bava isika fa ao anaty sika ao dia miteny hoe dia tsy hitako aloha zay tena hoe fahadisoako amin'izany. Mba misy marina ihany aho na dia tsy marina tanteraka azy. Zay indrindra ny tena fahotanako. Ka dia nentin' Jesosy no tanao. Nentiny ny kilemasika rehetra, nentiny fahotasika rehetra. Isy anankiray zany dia Jesosy. Jesosy no zanak'Andriamanitra zay manaisitra sy mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Izy zany no misolo asika. Izy no mivesatra azy misolo asika. Eo anatran'izany anefa dia alaim-panahy sika manao hoe rehefa misy anankiray mivesatra azy zany dia afaka aho. Ka dia mifaly avanza marina zany. Kanefa ny anjaranao dia miaika an'izany fahotana izany. Miaika ianao fa sy ny fahotany Jesosy sanatria zany fa ny fahotanao ny nentiny tamin'ny tenany. Zay fiekena zay zany manjara sika miaika fahotana. Izay no resika feo amin'ilay anankiray manao hoe mamindraha fo amiko Andriamanitra fampanota. Ilay anankiray zany dia olom-baovao. Mpanota ihany izy. Saingy lasa olom-baovao satria afaka miaika fahotana. Isika mandra-piala tamin'izao tany fandalovana zao dia mpanota sika. Tsy misy afaka mizany na dia kely azy. Saingy zao rehefa ekesika zany fahotana zany, rehefa sy lavisika sony, rehefa sy asipisika amin'ny akaviana akavanasika zany, fa ekesika ho fahotany tena sika dia zao sy miady amin'Andriamanitra sony sika tompoko. Miavana amin'Andriamanitra sika, sy manimba ny fihavana sika amin'Andriamanitra sony ny otasika na dia ota tokoa azy rehefa ekesika ny fahotasika. Ka dia zay indrindra no ilazasika eto hoe toe-panahy anankiroa no atrehina eto fa sy olona anankiroa akory. Toe-panahy anankiray, toe-panahy manamaritena. Toe-panahy anankiray, toe-panahy miaika fahotana. Izay tomanahy zao, izay tomananao zao ankehitriny zao dia zao. Aoka hiaiky heloka, aoka hiaiky fahotana. Jesosy zany dia izy milay atao hoe manesy fahotana. Manaisitra ny fahotana zao tontolo zao izy. Na ny mino zany, na ny sy mino, na ny kristianina, na ny sy kristianina dia efa ao anatin'ny fanesoran-keloka ataon'i Jesosy. Fa ny famelan-keloka kosa dia raisinao zany rehefa mibebaka anao, rehefa miaiky heloka anao dia raisinao zany famelan-keloka zany. Lutera reformatora dia milaza hoe noho ny ota dia tena sarotra ny miaiky fahotana. Raha misy ny zavatra tena hoe fahoriam-be ho ny taranak'olombelona rehetra, sy ny hoe tsy mihinan-kanina ny fahoriam-be aminy. Sy ny hoe sy ampivola ny fahoriana aminy, sy tena zany. Fa ny fahoriam-be amin'ny olombelona dia ny fiekekeloka. Sarotra be zany, miekeloka zany, miaiky fahotana zany. Zany tena farany zay fahoriana ananan'ny olombelona eto amin'izao fiainana zao. Ka dia Lutera zany manao aoka hivavaka sika, aoka hino sika fa na dia sy sapasika zany fahotasika dia nefa nanota isika. Minoa fa efa nanota. Fa ndraindray dia tsy hitanao misy hoe aiza ny fahotako zany dia mila mihino tompoko. Mila mibanjina an' Jesosy, mila ny fanahy masina sika zany. Ka dia asa ny fanahy masina indrindra ny fibebahana ny fiaikem-pahotana. Jesosy nitondra ny otasika fa ny fanahy masina mitarika asika ho amin'i Jesosy. Zay zany no vaovao tsara zay resika eto tompoko. Sy olona anankiroa zany eto fa
toe-panahy anakoa. Ny atao hoe olona malalaka moa zany tompoko dia ndraindray isika na ny tenako na ny hafa mety manao ny atao hoe malalaka zany anie olona afaka dia olona afaka manao zavatra rehetra, afaka manao sara, afaka manao rasy, na inona dia libre ny olona afaka manao zay tiany izy. Sy atoko ny tena olona afaka dia olona misafidy ny sara izy. Zay misafidy ny sara zay afaka. Ka dia zao fidio ny lalam-pibebahana, fidio ny lalan'ny fiekem-pahotana, fa any misy famonjena ho asika. Zay no lalan'ny fanetretena zay lazaina eto. Zay manetry tena hoy Jesosy no asandratra, zay manandra tena no ahetry. Sy olombelona ane zany manetry tena zany, tena marina fa Andriamanitra ny tena manetry tena ka ianaratsika. Andriamanitra ny manetry tena amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Izy any ambony, isika ety ambany. Fa rehefa ety ambany indray sika dia zao, ny tena fanetretena sika zany dia mandray ny toerana maha-olombelona sika. Io ny tena fanetretena lehibe. Ndraindray dia manofy any ny tena ka manao Andriamanitra ve ny tena ty sa inona? Io zany ny asan'ny devoly voalohany indrindra hoe manao ny tena ho Andriamanitra. Dia ny olon-kendry anankiray atao hoe Pascaly ny teny hoe raha misy olona teo anjely dia lasa devoly izy. Lasa devoly izy. Ka dia zao ao anatin'ny fanetretena zay fomban'Andriamanitra no hitaomana asika amin'ny fanahy masina ao amin'ny Jesosy. Jesosy no ilay manetry tena. Izy no ilay zanak'Andriamanitra kanefa tonga olona nataotana dia sy nanota aza mba hisoana seloana anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ao mandrak'izay. Raisy ny vita ihany. Ho aminareo rehetra ny any fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina hatramin'izao ka ao mandrak'izay.